andiany faharoa isika iresaka mikasika ny programan'asa anisan'ny notenenao teo ohatra hoe anafahana ny Ponantanarivo gejany loto ny gejany Gabraraka ina re ny programanasanao hoe raha antsika mahita ny toerana misy ny tanàna Antananarivo sy ny zava-misy eto Antananarivo amin'izao fotoana izao inona no asa everinao fa lahara-pahamena ahatongavana amin'ilay vina no tenenao teo hoe fafahana migejany loto ny gejany Gabraraka ary inona ny fitaovana na ny toetra na ny vola entinao manana ahatongavantsika amin'izay vina no tenenao teo izay 4 minitra indray no meko anao amin'ity fanontaniana andiany faharoa ity ny vina ny programme angambany maromana koky ny programme ny fikambanana Freedom dia efa sady vita fanadihadiana no ataontsika amin'ny teny vainy budgétisé zany hoe tsy hanao zavatra ny olana manko dia lasa ohatrany hoe rehefa manao fampielezan-kevitra io zany dia mahita zavatra irréaliste ozy amin'ny teny vahiny on promet monts et merveilles ozy ny teny vahiny ampanantenaina daholo zany tsy zavatra rehetrarehetra ity satria hoe ao anatina fampielezan-kevitra ny fanafaratsiny zany tena adidinao ary everiko hoe ona moa zany filaza zany on doit ça aux électeurs tokony ho an'ny mpifidy anao dia hoe mitombona ve ny zavatra atolotrao ho an'izay mpifidy anao zay aksa anankidimy lehibe ny programme ny fikambanana Freedom raha ohatra ka rehefa tonga eo amin'izay tanàna izay fa tsy raha sy zany tsy hoe raha fa rehefa tonga eo amin'izay tanàna Antananarivo renivohitra izay ny voalohany indrindra diany hoe lafiny maha-olona aloha tsy maintsy na tiana na tsy tiana omena asiny namako atakakato zay zany hoe le dignité humaine zany famerenana ny maha-izy azy ny olombelona mihitsy sy zany ao anatin'izay ny hoe ady amin'ny injustice na ny tsirariny samihafa sy ny inégalité andray ohatra akaika zay tena terre mihitsy hoe le resaka inégalité io miainga amin'ny hoe fiavinana miainga ihany koa amin'ny hoe saranga samihafa izay mbola mipetraka eto amin'ity tanàna Antananarivo ity ny ambany sy ny ambony tanàna ny avy any amin'ny faritra sy ny avy eto Antananarivo mipetraka zany tsy maintsy iadivana izany na tsina izany hoe tiana tenena ao anatin'izay dia ao anatin'izay volet humain izay na lafiny maha-olona izay tena misy programme ray manontolo mihitsy no mafisy namana teo nety namana teo moa fa mafisy satria ao anatin'ny programmanay ihany koa no hoe mamerina indray an'izany hoe fanabeazana olo-pirenena vany zany ohatra faran'izay akaiky zao no hitako teo hoe na ny hiram-pirenentsika azy efa tsy haintsika intsony manome asina zany nefa mitambaratsika zany ny valeur iarahantsika rehetrarehetra eo ihany koa no hoe tsy maintsy na tiana na tsy tiana ao anatin'izay hoe fanomezana asina maha-olona izay le hoe ady amin'ny fametrahana zany fitoviana amin'ny rehetra raha tonga ohatra ny délestage dia ao anatin'izay délestage izay eny amin'ny faritra iva foana ny tapaka fa any amin'ny faritra misy matretre ozy ny fitentsika tsy dia tapaka firy zany zavatra zany tokony azo iadivana mihitsy ary ao anatin'ny programme lalatsina ihany koa amin'izay volet humain izay ny fijerena manokana ny mpiasa ny tanàna Antananarivo amin'ny alalan'ny fametrahana logements sociaux ho an'ny tanàna ny aksa efatra manaraka moa zay ameveriko mbola isy tsy maintsy amelabelary isan-tepoka fa ny faharoa dia ny hoe ny fanadiovana sy ny fanajariana assainissement et aménagement ny tanàna ao anatin'izany no hoe tsy maintsy ahitana partenariat na fiarah-miasa rehefa hita izay ho an'ny fikambanana Freedom amin'ny fanadiovana sy ny fanodinana ny fako efa ela fa tsy voa zao ny aksa fahatelo dia ny hoe mobilité accessibilité dans la ville ny fafahana metokodana sy mivezivezeto zany na tiana na tsy tiana dia tsy maintsy mamorona lalana vaovao na tiana na tsy tiana tsy maintsy mitady parking zany toerana iantsonan'ny fiara satria efa tsy ampijony ny ao anatin'izay fijanonan'ny fiara izay ho an'ny tanàna efa tery loatra ny aksa faefatra gestion de l'espace ao anatin'izay ny resaka tsena sy ny parking araka ny efa natsidiko teo ary ny farany moa dia ny famelezana vahana ny sehatra ara-toekarena sy ny sosialy ao anatin'izay toekarena izay misy goavana be ary tena lehibe dia ny hoe fahafahan'ny tanàna Antananarivo mamerina zany ny taux de recouvrement fiscal ambony ao anatin'izay tanàna izay zany amin'ny lafiny toekarena daholo fa ao ihany koa zany ho an'ny lafiny tena purement social sy fialamboly kolontsaina ho an'ny tanora dia ny fametrahana ny espace vert na ny fameloma maso indray an'izay espace vert izay sy ny resaka fampiroboroboana ny fanantanjahantena misaotranao fa natora kitondrazafy lalaty antanana le natora kitoa tsy fasina mikasika ny vina napetraka teo any laza izy fa
averina ny sotoavina teto ny ainatsika teto Antananarivo teto Madagasikara nisan'izany fatahorana an'Andriamanitra mba ahatonga ny tanàna ho tanàna matanjaka satria izay no ilaina. Inona re no programa heverina hoentina zany ary inona no toetrana ny entimanana afahantsika tonga amin'izay vina no tenenao tao izay. Misotranao Matolova ny tenako manokana moa zany dia nianatra momba resaka administration économie sociale ary développement social taritika ranomasina. Rehefa tonga teto ny tenako dia nahita ny zava-nisy maro eto amin'ny tanindrazantsika izany dia nanangana fikambana anankiray na hoe ONG manao resaka développement communautaire et développement social zany. Nanisy 12 taona nanao io asa io tena nivon'ny vahoaka sahirany tany amin'ny faritany anao zany projet de développement zany ka nahita hoe inona ny fomba entina mampandroky ny tanàna anankiray dia efa nivoalaza teo tany voalohany teo hoe le sotoavina amin'ilay tanàna aloha mila fantatra voalohany. Ary zay matetika ny tsy mampahomby mitetika asa eto amin'ny firenentsika satria mitetika asa rehetra moa zany matetika dia miainga avy any ampitan-dranomasina fa tsy tena niainga teny fotony antoko hoe approche participative rehefa manao ny tetika asa dia lasa tsy mahomby mitetika asa atatsika ohatra ny faritra atsimo be da be ny école any fa tsy misy mpianatra. Ohatr'izay koa ny atao Antananarivo renivohitra be da be ny tetika asa zay natao teto fa tsy mahomby tsy misy fiantraikany lehibe tany amin'ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny ka ataoko hoe diana telo zany ny vina fampandrosoana Antananarivo voalohany ny aratsy sosialy amin'izao fotoana zao dia nivalopolo isan-jaton'ny eto Antananarivo renivohitra dia tena mahantra mihinana fako mitsinjoka fako ny tena koa zany dia anisa manao teny hoe réinsertion sociale ho an'ny olona tsy manan-kelofa na reny olona mitsinjoka fako reny zany mahafantatra tsara inona ny toejava misy eny nivon'ireny vahoaka sahirana reny fa lasa atao fitaovana politika vahoaka sahirana mba hakana toerana kanefa izy ireny tokony hery lehibe entina mampandroso ny tanàna rahay mitantana amin'ny tanàna no manao azay tetika asa amin'ireo vahoaka sahirana zay. Eo zany hoe aratsy sosialy ny vahoaka eto Antananarivo renivohitra. Efa maromaro ny tetika asa tantara teto Antananarivo renivohitra tao anatina vondrona vitsivitsy izany zay tena nisy fiantraika lehibe olona 3,000 keo na fianakaviana 3,000 no efa anaovana ny tetika asa. Ny tena dia efa niarina asa tamina mpamatsy vola samihafa ohatra amin'izany plus dans le banque mondiale ny FDR ny global fond karazana tetika asa maro nefa nahitako tao anaty zay 12 taona zay fa ny social bahoaka zay tena hoe mampandroso ny vahoaka tsy tena tafitra loatra ao anatin'ilay tetika asa reny fa zay no aksa ataon'ny mpamatsy vola dia tsy maintsy manaraka ny mpitantana amin'ny tanàna fa azo atao tsara mamorona tetika asa vaovao tena afana mampandroso tanàna ary le voalaza teo moa hoe mpamatsy vola be da be ny mpiara-miombonatoka be da be na ny malagasy tsara sitrapoa na ny vola entimana nao amin'ny tanàn'Antananarivo azo atao no mamorona tetika asa ampandroso ny tanàna. Faharoa zany dia fitantarana mangaragarana ny tetibolan'ny tanàn'Antananarivo zay amin'izao fotoana zao tena manjavozavo ho an'nytandinika ety ivelany kanefa rehefa nydinihana mifakafakaina ny jerevana akaiky dia tena afaka mahavita tetika asa lehibe ho amin'ny aratsy sosialy sy ny amin'ny foto-zavitsasa ny tetibolana eto amin'ny tanàn'Antananarivo renivohitra ary ny farany dia ny asa fampandrosoana amin'ny ankapobeny zay mahakasika ny vahoaka rehetra na ny kosy rehetra izany. Eo ny kosy farany ambany eo ny antonony ary eo ny olona amin'ny toerana samihafa zany hoe manandraikitra samihafa izany. Reo vina telo reo dia mbola misy toko hoe atsipirina rehefa avy eo fa ngamba tsy zao mbola firesahana an'izy fa rehefa avy eo idirantsika atsipirina tahaka le olona zany hoe fampandrosoana aratsy sosialy tahaka le olona zany hoe fampandrosoana ara-toekarena amin'ny ankapobeny ny Antananarivo ary eo zany hoe fitantanana madio ny tanàna ny Antananarivo dia zay ohatrany hoe misaotranao tompoko Andriamatoa Rafanomanana Hery milaza anao teo efa nisy nofy natomboka tamin'ny taona fito sy roa arivo hotohizana izy androany. Inona ny programa entinao androany ahatonga ny tanànan'Antananarivo tanàna matanjaka ary inona no hery entinao hiatrika anaovana izany tanànan'Antananarivo matanjaka izany? Ny tenanay izay teny etona dia teknisianina fa tsy mpanao politika, teknisianina maniry nefa tia andraiandraikitra ho amin'ny fampandrosoana ny tanànan'Antananarivo. Ny prailista atao anatin'ny arivo mitambatra dia mametraka fanamby fito, tsy tongatonga foana le isa fito fa isa masina dia mametraka fanamby fito fa tsy vina intsony fampandrosoana an'Antananarivo. Voalohany fanamby voalohany dia
momba ny sosialim-bahoaka. Sahirana loatra ireo vahoaka mpiaramonina fa tsy vahoaka citoyen eto Antananarivo renivohitra. Isika izao dia mety tsy mahita fa ny amorony arabe ihany hitatsika, satria tomobile tsara tarehy sy arabe mikotana foana hitatsika, fa rehefa midina ifotony izahay tsy vo zao fampelezakevitra zao ihany fa miserasera amin'ireo mpiaramonina sahiran'ireo, dia mila jerena ny sosialim-bahoaka mahakasika azy ireo. Ka ny programme nasa ao anatin'izany dia ny fanatsarana, ny fonenana sy ny fanorenana fonenana vaovao mihitsy ho an'ireo mpiaramonina sahiran'ireo izay misy environnement viable, izany hoe misy rano fisotro madio, misy trano fivoahana ary trano fidiovana. Zavatra tsotra ohatr'izany ihany dia efa hitatsika hoe mampivelatra ahafahan'izy ireo mivelatra eo amin'ny asa fivelomana sy ny fonenana izay hipetrahana. Manarak'izany ny fanahy faharoa dia mahakasika an'ilay hoe fitaizana olom-pirenena vanona. Miteny ho azy ny teny ao anatin'izany fanahy izany hoe ezahana ny anabe sy hitaiza ireo tanorantsika izay maro anisa tokoa raha ny statistika. Ny isan'ny mponina zany eto Antananarivo renivohitra ny tanora mba anana fivelomana mifandraika amin'ny heritrerana. Ahoana ny anatanterahana an'izany dia beazina tezaina izy ireo ho olom-pirenena vanona, andalany lalàna velona izay misy ary akatora aman-dreny ary indrindra ho tompona andraikitra. Zay zany aloha momba ny fanahy-paharoa. Ny fanahy fahatelo dia fijerena manokana an'ireo tanora ihany koa sy fikambanam-behivavy ary ny mpanjifa. Zava-dehibe loatra zany satria ho atsangana, ezahana atsangana isaky miboribory tany ny toeram-panofanana mahakasika ny famoronana asa. Isy centre de formation zany izay anofanana an'ireo tanorantsika ireo momba ny haitao, momba ny trano, momba ny vy, momba ny hazo ary ny asa tanana sy ny sisa, mba hahafahan'izy ireo manana qualification, hahafahan'izy ireo mahita asa iarahana miasa amin'ny ireo mpiara-miombonatoka sy ireo orinasa madinika sy salatsalany na mamorona izany mihitsy aza. Ny fanahy fahaefatra dia mikasika ny fandriampahalemana. Ny fandriampahalemana dia samy tompona andraikitra avokoa isika rehetra. Zay aloha zany ny tena laminasa ho apetraka. Ahoana ny anatanterahana zany? Miainga avy any amin'ny fiara-miasa matotra miarahana amin'ny polisy nasionale isaky miboribory tany enina, iarahana amin'ny polisy municipale. Ireo polisy municipale ireo tokony hiasa ho an'ny fandriampahalemana fa tsy hiasa ho an'ny famovoizana fotsiny ihany. Mbola anana fotoana iresahana ny fanamby teny manaraka isika rehefa avy eo Andriamatoa Rafalimanana Hery. Iaino an'Andriamatoa Raniry manana koa isika amin'izao fotoana izao. Anisan'ny noteneny teo ny tsy ato izao intsony Antananarivo, tsy misy 4 intsony izy eto Antananarivo, tsy hisy mpitarika sarety, tsy hisy olona hitarika posy intsony eto Antananarivo, satria mbola izay ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Inona ny programa nasanao ahatongavantsika any amin'izay vina sy endrika tanàna izay, ary inona no elenao fa enti-manana ahatongavantsika any amin'izay afahana manatanteraka ny mety programa nasanao? Sotra to. Eo anivon'ny fianakaviana iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao dia ny zon'olombelona ny lasitra lehibe indrindra, zany hoe paradigme. Dia miainga amin'io no natonga ny fianakaviana iraisam-pirenena miresaka amin'izao fotoana izao ilay antsoina hoe sécurité humaine. Dia tafitoratan'izay sécurité alimentaire, sécurité foncière zay resahantsika. Dia ny hitanay tena tokony atsangana eto amin'ity faritra Antananarivo ity dia ny sécurité énergétique. Ary tsy eto amin'ny Antananarivo rery ihany no tokony anaovana an'izay fa anombohana azy fa manerana ny Madagasikara azavaika. Io sécurité énergétique io anisan'ny zava-dehibe amin'izao fotoana izao
satria nahoana ny énergie fossile araky ny fantatsika dia manomboka miakely ary ifandrombahana ka tokony efa anombokatsika menakafo zany a eritseritsy any amin'ny énergie de substitution any amin'ny tony antsona hoe énergie renouvelable itony ka amin'izao fotoana zao tsika dia eo ampambola volany indrindra an'izay politikan'ny angovo zay io a dia mahava ny olana rehetra eto amin'ity tanànana Antananarivo ity manomboka amin'izany ny fako isy ny tsena ny fako marché des poubelles des ordures nahoana moa satria any amin'ny tany efa mandroso a reo fako reo dia tsy ahilika fa ny olombelona tsy afaka misaraka amin'ny fasy amin'ny fako fa atao a zay ilany fiarahamonina azy zany hoe anorina orinasa anodina an'ireo fako reo a ho angovo ary anodina azy ihany koa ho zezika ary atao eny akaiky ny mpamboly zany a mba ho mora ny vidiny zany zezika izany zay zany a anisan'ny tetikasa ngezabe ary mafoana aingana de aingana ny loto ny fako ny aretina ary anatsara ny tontolo iainana eto amin'ity renivohitra malalatsika ity ka zavatra atao dia antsara ny be ny tanàna no mitarika ny olona amin'izany fanovana mahery vaika izany mba ny olona no amokatra ny herinaratra ilaina zany hoe io le antsony technicienne hoe système d'hybridation ao anatin'le système de cogénération zany hoe ampiarahana amin'ny herinaratra ny jirama ny herinaratra renouvelable zay nolazaiko teo dia amin'izay de hidina ny facturany jirama reto orinasa majinika manokatra eo amin'ny arivo na 2 kilowattheure na reo orinasa lehibehibe mamokatra 20 000 kilowattheure dia izany mba hiditra amin'izany système izany hiavana zao a de efa mampiasa an'izany ary any amin'ny tany mandroso a efa ampiasany zany ka ny ambom-bava azo amin'izany fidirany facture jirama zany a dia afahatsika maprisika ihany koa ny majinika ny vahoaka malagasy rehetrarehetra tsika zay miresaka zon'olombelona teo zany mba apiditra jiro any amin'ny tokantranony any droit à l'électricité zany hoe ny fitsonjovana ny be sy ny maro fitsonjovana ny vahoaka no anisan'ny anaovana an'izany tetikasa lehibe izany dia ny orinasa amin'ny ambom-bava misy eo 70% eo afaka mampiakatra karaha mampiasa ary afaka ihany koa apiditra mpiasa vaovao raha ohatra ka zay ny tetika ataon'lay orinasa Andriamatoa Ranaivo Andry Herinjaka hiaraka amin'ny mponina mitraka vonona ianao inona no programanasa entinao ampitraka sy ampitsangana ny mponina Antananarivo ary inona no entimanana ahatongavana amin'izany ya misaotra indrindra tao aloha hianatra hijery an'le efatra midritra fa tsy haiko manapaka azy ozy izitsika teo hoe mponina mitraka taly be amienao ndreto namana rehetrarehetrarehetra dia ozy atsika koa mahay mianatra misy zavatra mahafinaritra ny teneneo tsy tena hoe retirety fa raha sitrapon'Andriamanitra ka tanteraka tokoa ka izany no be ny tanàna dia mila miara-miasa tsika ampipihany fotsiny angambany a ao anatin'le izy teo hoe le fako teo toiza fa vo le fotoana azo anamboarana autobloquant ho an'ny lalakely dia mbola toizantsika ihany koa fanamboarana le lalakely zany a le fako a metina atao any anaty lalakely any misaotra indrindra tompoko ao anatin'le mitraka ny tiako tenena angamba dia zao za tsy tena inona programme nasanao hiditra ao anatin'ny commune hiditra ao anatin'ny renivohitra Madagasikara tsika dia ataoko sarisary kely izy amin'izay foy ozy izy aho hoe ny vahoaka n'Antananarivo zany a raisiko ohatra na tokantrano anankiray dia lehibe ny tanàna dia ray aman-dreny a miaraka amin'io fianakaviana kely io amin'ny tokantrano eo dia tsy teny eto hoe rehefa tonga ao anatin'ilay tokantrano a dia ho velomiko ny zanako
rehefa tonga ao a dia hodiohiko ny zanako, rehefa tonga ao a ho ampianariko ny zanako sy ny sisa rehetrarehetra. Amiko a rehefa ohatra tsy vonina ny anao an'izay ianao a dia aza miditra ho raim-pianakaviana aloha. Izany hoe tsy hamonina n'ilay zavatra kely tsy rairay avy teo aza fa amiko dia tay reny fa zavatra tsy maintsy atao. Ahoana no ahafahana manatanteraka azy ozy izy ny ainantsika hatramin'izay ary hitantsika ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra izay mandeha eo anivon'ny programan'asa dia hoe miankina amin'ny famatsim-bola. Misy araha moa tsy tadidiko izy ary tena anazy hoe efa vonona ny mpamatsy vola rehefa tonga eo amin'ny toeran'izay. Dia ozy raha tsy vonona zany ilay mpamatsy vola dia aninona hiaro ohatr'izao indray dia eo ihany tsika ny eo. Fa ozy izy aho hoe nitaizanantsika la volonté a été créée par les moyens. Ce sont les moyens qui créent notre volonté. Fa nitodiako amintsika ho vao ilay fomba fijery. Notre volonté créera les moyens. Raha dia resakantsika ao anatin'izy hoe fako ohatra inona ny zavatra lalantsika. Ny olana dia hoe mila kamy 20 sa kamy 1 isaka fokotany. Raha tsy manantsika dia velantsika eo fa ilay fako. Inona ny ananantsika? 1,650,000 nisan'ny olona eto Antananarivo, 2,5 ozy izy a miaraka amin'ireo rehetrarehetra. Na sarety azy anano le volonté, créer les moyens amin'ny lafiny rehetrarehetra izay zavatra mila ataontsika. Amiko zany ny fanetanako amintsika rehetrarehetra dia zao isika tsirairay avy dia tompona andraikitra voalohany tsy fandraisana andraikitra miandry hatrany fa izay fanampiana miandry hatrany amin'ny zavatra rehetrarehetra. Maro be ny teknisiana miaraka amin'ny stand-up tanahy petsaka eo. Fa ozy izy aho hoe raha le projet hitako tao anatin'ilay commune manjelajelatra no New York Antananarivo a fa mimpanao tsy misy. Ka zay le volonté zay no tiako tairina ao anatin'ny vahoakana Antananarivo. L'exemple vient d'en haut. Rehefa iandry no ilaina mandraiky fafa voalohany, zay tsika vao hanomboka ny araisiko ny kifafa. Makasitraka antsika tompoko. Manansoalala inona no programanao, inona no heverinao fa enti-manana manatanteraka izany programa izany? Ny programa enti-madavision zany a dia programa ny angeven'ny fotony ka ny mponina ao aminy no mahazo tombony. Ao anatin'ny fanarenana ny tanàna dia andray anjara be dia be ny mponina eny anivon'ny fokotany. Maro ny olana misy eto amin'ny renivohitra. Anisan'izany ny atomboko vidiko anankitelo anankefatra resaka sécurité izay iainantsika rehetra. Maizina tanteraka ny tanàna Antananarivo. Ny hevitro manokana miaraka amin'ireo olona izay efa nijerena teny anivon'ny renifokotany reny, ametraka jiro panneau solaire eny amin'ny elakelan-trano ary irana miasa amin'ny tokantrano izay vonona hiara-iasan'ny commune. Apetraka any amin'ny trano izay vonona hiara-iasan'ny commune ny jiro panneau solaire. Izy no hiambina azy, izy no hikarakara azy. Misy cahier de charge kely tsy maintsy apetraka amin'izay. Amin'izay voaro le jiro ary andefoana satria izy tsy maintsy menomenona rehefa tsy maty ny jiro iny, azakazaka any amin'ny fokotany izy teny hoe maty ny jironay. Ny olana mantsy rehefa mametraka jiro ny commune, angalarin'ny olona le izy na sombaliny jiolahy. Ray zay. Afaka asiana koa elakelan-trano, afaka asiana koa vavahady eny amin'ny elakelan-trano ohatra anankiray. Amin'izay mba fantatra rehefa amin'ny andro alina izy daholo mivezivezy fa tsy anany elakelan-trano lasa zio feren'ny jiolahy. Raha momba ny santé publique koa satria sahirana ny olona amin'ny fahasalamana ary rehefa tsy salama dia savoritaka daholo ny fiainana indrindra ny renim-pianakaviana. Ho apetraka eny anivon'ny EPP ny infirmerie na fitsaboana voalohany zany. Mba farafaratsiny ny zanako mponina Antananarivo izay mandeha amin'ny EPP dia mahazo fitsaboana minimum. Ny olona rehetra koa nefa ny anivon'ny fokotany dia afaka manantona amin'ireny infirmerie ireny.
16B2 izay andraikitry ny commune tokony isy eny anivon'ny boriboritany enina tsy misy zany ankehitriny ary na misy ary na paracetamol ray ary tsy ananany anefany centre de santé anakenina ve dia tsy possible nanatanterahana azy manarak'izay momba ny fako izay lianany rehetrarehetra koa dia hovidin'ny commune ny fako eny anivon'ny fokotany izay voatondro ary amin'ny vidiny voadinika raha nidina teny anivon'ny fokotany rehetra teny a dia ny olona tsy mirahaha zany maloto zany intsony eo ny maloto be any a dia eo any izy mivarotra voasary voatabia ka raha ohatra ka ny commune manana budget izay efa misy eo redevance des ordures ménagères misy eo mpamatsy voly mamatsy foana ny commune amin'ny fanadivana amin'ny tanàna raha mampiasa ny commune manao ireny a atsipon'ilay olona ihany iny rapitso fa raha te-hana be anazy tsika tenenina izy hoe misy organisation efa anivon'ny fokotany a hovidin'ny commune ny fakonao ataovy izay atongavany eny amin'ny toerana izay efa voafaritra ny loha dia mety adio ny tanàna ary mety angalatra zordirany an-tran'olona indray izy fa mety aomby izay lokizay Utilizzazione della donna per la natura, la natura, la latina sika amin'ny programanasany anisan'ny niteneny teo ny hamerenana ny asin'ny tanàna-tanakitsy hamerenana ny asim-pona ina ny programanao iverenana hamerenana izay asin'ny tanàna sy ny asim-pona izay ary ina ny entinana everinao anatanterahana izay programa izay Satralina tompoko voalohany aloha dia mpanohitra numéro 1 dia manana fomba fijery mahitsy sady mazava efa novetesinay ary efa noentinay tety faritra noentinay nangalana ny engagement ny praitandrazana makasika ny tsy maintsy ametrahantsika ny mangarahara eo amin'ny fitantanana ny tanànatsika ny firenetsika mihitsy moa zany Antananarivo renivohitra renivohitra Madagasikara ny mangarahara tanteraka ny tsara tantana dia tsy maintsy apetraka ny faharoa ny vahoaka afaka maneho hevitra ny vahoaka tezaina dia lasa olom-pirenena citoyen anana maitsy azy ka anisan'ny ady nataon'ny malagasy teto ny mba hanana zo iteny malalaka zay dia mila espace démocratique ifampiresahan'ny malagasy ahafahany maneho hevitra ankalalana eto aty Antananarivo ity be ny tanàna voafidy tamin'ny 2006 no nanokatra ny kianjan'ny demokrasia etsy Ambohijatovo takinay io arazany be ny tanàna rapitso ihany dia miverina amin'ny malagasy ny kianjan'ny demokrasia etsy Ambohijatovo afatsika maneho hevitra ankalalana famerena lohany ason'ny mponina izay mponina afaka miteny mponina malalaka faharoa eo amin'ny lafiny fitantanana ny tanàna dia miresaky tsika atao ny atao dia mitovy daholo enge any fotona ny miainga zay efa nitatana fony tantanangarazanamasy exécutif tamin'izany fa tsy olom-boafidy manana ny letraikefa efa nandamina ny tsena teto Antananarivo efa nandamina nanadio fa zao zava-misy tsika tsy hanofy manjary mandainga amin'ny malagasy tsika ary zay mpanohitra efa nanao fanamby fa tsy andisy fanantenana intsony ny malagasy ary anova fomba fanao politika tsotra be inona aloha le zavatra misy eto amin'ny tanàna Antananarivo mety remarque rehefa avy eo mazava tsara fa inona le programa anazy ny amerenana ny asomponina Antananarivo dia ny fahafahan'izy ireo manana maizy azy eo aloha le fahafahana amin'ny teny fa koa fanatsarana ny farim-piainany tsy adidiny be ny tanàna mivantany zany kanefa tsy atanjaka amin'ny tanànatsika tsy verina ny ason'ny tanàna raha tsy miverina raha tsy matanjaka amin'ny mponina izany ao anatin'ny tetikasa zay ho teny nouvelle-belarako rehefa avy eo dia ho lazaiko eo hoe ity famatsimbola amin'izany ary ity ny mpimbonantoka amin'izany tanàna Antananarivo tsy androsy ohatrany fitorana fobe ankehitriny tanàna Antananarivo raha zaho be ny tanàna rapiko dia partenaire manana maizy azy fa ny voly tantanana amin'izany tompoko dia io fitorana fobe io no anisan'ny sakana voalohany raha zaho be ny tanàna ao anatin'ny tetikasa narerantsika tanàna Antananarivo dia tsy maintsy fandona amin'ny ministère ny aménagement du territoire amin'ny ministère tourisme amin'ny ministère transport amin'ny ministère rano sy ny énergie nahoana resaky tsika rano fisotro madio amin'ny mponina
jiramangy any amin'ny énergie zany miresakitsika mobilité urbaine miresakitsika fanamboaran'alana efa natao projet présidentiel taony anie zany ka ny vola tokony ho an'Antananarivo tsy mila raha miasa fa mandeha ho azy zany ary raha manao sakana amin'ny fitorana fibe zay mampanolotra anay mijoro zay tsy alaiko mihitsy aho fairantsy Antananarivo akoatran'izay anefa dia efa vonona ao anatin'ny partenaire tsy teny fotsiny azy satria za efa mitantana dia efa niara-niasa tamin'ny région Île-de-France mbola misy eo ny institut des métiers de la ville zay manana tetsikasa rehetra efa mijereko ahoana ny fomba ahafahana manatanteraka an'izany efa misy teti-bola daholo ireo fa misakana dia io fitorana fibe io satria misy tombontsoa be lehibe voelingelina zany ka mizara roa tsara zany fitantanana mivantana ny tanàna mazava siantsy mainga afa-tsy fotony ameraina ny asomponina fahasalamana fadiovana mandeha ho azy daholo zany fandripahalemana fa eo koa le volet politique amin'le programme mazava tsara manohitra sakatsakana sy ny fairano anty tanàna aty